Izay ny tany Mahajanga fa iverina eto Antananarivo indray isika hoe tsy mikanja be ny Mahamasina. Ny zoma tolakandro teo kosa no nitanterahana ny dingan'ny ampavidalina toan'ny teto Antananarivo izany ka dia tafavoaka tamin'izany ny AESADEMA sy ny USK Foot hoentiny namana zakeno amintsika ihany koa ny fampitenana izay lalao izay satria dia anisan'ny tafavoaka nalalaka zareo AESADEMA tamin'ity lalao ity izay nandresy roa ohatra ny FC Ilakaka. Ny andron'ny zoma aloha dia ny ekipany Analamanga roa no tafita amin'ny manasa-dàlan'ny fiadinany amboara nasionaly taranja baolina kitra na ny Telma Coupe de Madagascar. Teo amin'ny lalao voalohany tsy dia resy ny ekipany AESADEMA Analamanga tamin'ny saha roa no ohatra ny ekipany FCA Ilakaka Iorombe. Baolina roa tafiditry Agashi teo amin'ny minitra faha 2:70 sy ny faha 7:50. Takany tamin'ny Tondas dia mbola tafita amin'ny dingany manasa-dàlana indray ny ekipan'ny Seranam-piaramanidina. Nandarak'izay dia tao aoriana ny fandakana tir au but 4-2 no nivoahan'ny ekipan'ny USK Foot ho mpandresy nanoloana ny ekipan'ny Kosfa avy eto Analamanga. Nisaraka tsala roa ny rotonta nandritry ny 20 minitra. Ny ekipan'ny AESADEMA sy ny USK Foot izany no iona amin'ny akatoko ny famaranan'ny Telma Coupe de Madagascar ataony 3 septambra etsy amin'ny Kianjabe ny Mahamasina.